Ndray makasika ny fanatanjahantena Rahampitso tolakandro no hotanterahana amin'ny kianjan'i Mahamasina ny lalao manasa-dalana amin'ny fiadiana izay tompondakan'i Afrika eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny taranja rugby izany. Zimbabwe hifandona amin'ny Makis de Madagascar, Kenya hifandona amin'ny Ouganda, ireo no lalao roa hotazana ao amin'ny Rahampitso. Io folakandro io no nitsapany kianjan'i Mahamasina ny Makis de Madagascar. Tao anatin'ny fahavonona tanteraka ary heverina fa efa mifantoka amin'ny lalao raha ny fijery ny endrik'ireo mpilalao. Mialohan'ny Makis dia zareo Zimbabweanina no nitsapany kianja. Nandritra izany no nanambarany ny mpanazatra Zimbabweanina fa ny mpijery ny Mahamasina no atahorana izy ireo. Ny teniko farany zany dia miantso ny publika rehetrarehetra. Araky ny teniny teo zany mahita n'ity gratin be ity ho feno dia vety ho satsy ho feno. Fa raha izy 12 ambony terrain zany ohatrany tsy atahorany hono fa ho ataony 42-0 fa ny publika hono ny atahorany. Zay zany nizahatra ny teneny teo ka dia za entraîneur miantso ny rehetrarehetra hoe mila atsika rehetrarehetra zany raha arak'izay teniny zay aloha satria ohatrany mailo ihany mahita fiovana be satria niova efa 20 isanjato zany reny ekipa reny fa tsy reny le Zimbabwe hatramin'izay. Dia mailo ihany hoe misy frantsay mpanazatra ao anatiny Afrika du Sud ndray le Afrika du Sud moa efa mpanazatra ny hatramin'izay. Ny mpilalao niova be dia be somary mekely dikan'izay le mekely zay mekinga. Ho entotra kosa ny federasiona amin'ireo olona izay minia mbola mitondra tapakila osoka andraindraiky ny avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Zavatra tiako singalina amin'izay resaka tapakila zay dia voalohany indrindra aloha zany dia nandray fepetra mihitsy zany ny federasiona amin'izay tratra manao osoka eo zany ary zay foana moa no amerimberenako hoe amin'ny busian'ny FMR ihany ny vidy be fa sao dia tsy tafiditrinareo ka raha vao hoe tsy tapakila non valide dia miala tsiny fa tonga dia nareo sy ny mpitandro filaminana no mifampirarasa. Ho fitandrona ny filaminana dia tsy azo ampidirana moto ao amin'ny Mahamasina, ivo amin'ny 7 maraina ny vavahady.